Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de Fantar revuka Natura. Izanovka n'avait Zavka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Socavitre, magasin Baolay, Silhouette Institut, nature, manulcho anao ni vavao. Manamafy ny fandresen'ny lalao ravalomanana ny vokatra vonjimaika hatreto. 5 isanjato, io ny isanjato vonjimaika azony amin'ny birao fanatsambato rehetra eto Antananarivo renivohitra. Raika amin'ny 34 efatra isanjato kosa ny an'ny kandida lalatsiny Rakotondrazafy izay manaraka azy. Hatreto izany manana mpanolontsaina raika amin'ny 30 ilalao ravalomanana, 17 kosa ho an'ny lalatsiny Rakotondrazafy. Tsana amin'ny distrika Navaratrano ihany. Fa mitoetra ho hery politika misongadina eto amin'ny firenena ny malagasy miara-miainga. Arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao ny apahan'ny vokatra azon'ity antoko ity manerana ny nosy. Ankilan'izay miainga ny fanodinkodonana vato ataon'ny HVM ho ny solontenany mapara avy any Fianaratsoa. Tsy hita izay nanjavonan'ny birao fandatsaham-bato tamin'ny toerana izay nandresen'ny kandida Christine Razanamahasoa. Tsy ahina ny fatapahan-jiro sy rano na iroso amin'ny fitokonana azy ny mpiasa ny jirama amin'ny alatsinainy ho avy izao. Anamafy ny hetsika kosa ny avy amin'ny faritra ary antony fitokonana ny tsy fankatoavan'ny mpiasa ny fandraisan'ny orinasa Amerikanina ny fitantanana ho an'ny centrale Mandriseza. Elanelana 700 ariary ny vidin'ny kilowattheure mahasamihafa ho an'ny jirama sy ny amin'ny orinasa Symbion. Tafiditra ao anatin'izay ny solika. Miatra androany tsy fahafana mampiasa fiara misy familiana ankavanana araky ny didin'ny ministeran'ny fitaterana. Tsy mankatoy izany anefa ny mpikambana ao amin'ny club des volants à droite izay nitokana ny herinandro lasa teo. Etsakilan'izay manany ampitombony isan'ny tsy anasa ara-toka miziriziry amin'ny heviny ny fanjakana izy ireo. Ny gadina tao Paris ny apahan'ilay Boeing 777 izay hita tamin'ity herinandro ity Tatsinosy La Réunion. Ny fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao dia ny hoe misy fandraisany tamin'ny fianjairan'ny sidina ny Malaysia Airlines tamin'ny martsa 14 izay tsy mbola hita hatramin'izao ve izany sa tsy. Ny Atsipiriana avy hatrany. La technologie d'éclairage du TV LED Changgong est la plus avancée du marché. Full HD, ultra fin, ultra complet et design. Le téléviseur LED Changgong ouvre les portes du cinéma 3D dans votre salon. TV LED Changgong, la meilleure TV à Madagascar et dans le monde entier. Baolay, toujours meilleur. Avec la technologie d'amincissement par lipomodelage, vos graisses disparaissent, votre silhouette raffermie et resculptée et votre cellulite lissée. Les soins Undermolite comblent et lissent les rides, raffermissent et redensifient la peau, redessinent l'ovale du visage. Sans douleur, sans chirurgie, la stimulation cellulaire LPG vous garantit des résultats à corps et visage 100% naturels. En exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un waterfront, un mot de vous. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle,
Socavitre en Outapenac 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Regardez-la. Mais dites, vous préférez quel produit pour vos cheveux et votre peau? Pour moi, les produits à base d'ingrédients naturels. Moi, des produits accessibles et qui sont bons. Mais aussi des produits de qualité efficaces. Retrouvez tout ça à travers les produits Natura. Pour vos cheveux, un mélange d'huile coco et d'huile d'olive afin qu'ils deviennent brillants et doux. Pour votre corps, une association d'huile coco et d'huile d'amande douce pour détendre vos muscles et hydrater votre peau. Nouveau, Natura, huile de beauté karité, soin pour les cheveux, le visage et le corps. Natura, le meilleur de la nature. Ny hazo ny vaniko lakana, ny tanina andriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonina anome fahafa-po anao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany, toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamashifoza, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bourrage ndray ty mandreraka be very fotoana fotsiny fantatrao ve fa rokatra amin'ny 3 minitra ny fotoana very amin'ny bourrage mila vahaolana ampiasao ny navigateur ilay taratasy 7 isanjato tsy misy bourrage raha taratasy tsotra dia 5 alina ny bourrage navigateur kosa dia ray ihany ary mitsitsy 7 isanjato amin'ny fandaniana encre stonaire navigateur économisé par la qualité. Hatramin'ny 1 maraina amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja azo ihanga ny 224 étoiles 3 milay miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Ampifaliana no iarabananao tompoko lasy tompoko vavy ary anasananao mpanajana ihany koa anaraka ny fampalalambavao hatramin'ny farany amin'ny ity hariva ity mikasika ny voka-pifidianana be ny tanàna Betrandry no isa tarantsika ny fampalalambavao amin'izao hariva izao 520 faingo 7 isanjato isa vonjimaika andresen'ny candidat Lalora Valomanana amin'ny birao fandatsaham-bato rehetra eto Antananarivo renivohitra raiky amin'ny 30 faingo 4 isanjato kosa ho an'ny candidat Lalatina Rakotondrazafy izay manaraka azy vokatra vonjimaika avy amin'ireo ivitoeran'ireo candidat no nazahoana io vokatra io hatreto tsy mbola misy kosa nefa ny vokatra avy amin'ny karakaran'ny fifidianana na ny avy anivon'ny SRMV izany na ny avy anivon'ny Senita efa nafana kosa ny teny anivon'ny ivitoeran'ny candidat Lalora Valomanana nanomboka omaly arivo fanadidina hoentiny Zorakotondrina. 720 faingo ray isanjato io no taham-pandraisana anjara teto amin'ny renivohitra. Mpifidy 377 alina sy ray hetsy amin'ireo 725 alina sy enina hetsy voasoratra anarana no tonga nandatsabato tamin'ireo birao fandatsaham-bato miisa 900 manerana ny boriboritany enina. 777 alina sy ray hetsy kosa ny vato manan-kery raha toka matsy fotsiny 720 amin'ireo candidat sivy nandray anjara mitana ny laharana voalohany vonjimaika ny candidat Lalora Valomanana amin'ny isambato 727 alina na 550 isanjato. Manaraka azy ny candidat Lalatina Rakotondrazafy manana isambato 4,750 alina
na 2.700. Mitana ny laharana fahatelo kosa ny kandida R Falimanana manana 3.900. Manaraka azy ny kandida Arlala Ramanatsoa manana 3.100. 2.700 ho an'ny Rajerson Véronique, 2.700 ho an'ny Andry Ranaivo, 2.100 kosa ho an'ny Lalatina Ravololomanana, 2.700 ho an'ny Raniry Arnosy Armanana, 2.700 ihany koa ho an'ny Rakoto Artsifa Asina. Vokatra vonjimaika avy amin'ny fanambarana ireo birao fandatsaham-bato rehetra avy eto an-drenivohitra ihany ireo hatreto. Efa manomboka tamin'ny alina kosa ny fety ny teny Faravohitra ivitoeran'ny kandida Laura Valimanana. Ity kandida avy amin'ny Antoko Tim mitondra ny laharana fahaenina izay efa nanambara sahady ny fomba hitatana ny tanàna Antananarivo. Matsiaro aho hoe vonona koa ary ianao fanampy itsika rehetra anarina Antananarivo miaraka. Saotra n'Andriamanitra fa azo mifandresenako zavatra efa nisy hoe tsy efa fandreseny zany fa zany hoe isaorana ny vahoaka Antananarivo satria izy natsiaro hoe samy nanefa didy izy rehetra. Miandry mivaliny tsara aloha dia isaky ny pourcentage ny arrondissement ny anaovako ny asa atao. Etsakilan'izay ihany koa efa naneho ny fisaorana ny mpifidy ny kandida laharana faharoa Lalatina Rakotondrazafy tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy Facebook io maraina io. Ity kandida nitondra ny laharana fahasivy ity izay efa nanaiky sahady ny fahareseny amin'izao fifidianana kominaly izao. Nanome fanamariana kosa nefa ny tenany manoloana ny tsy fahatomombanana maro ny tranga nandritra ny fotoam-pandatsaham-bato omaly, ohatra ny tsy fahatomombanana teo amin'ny lisy-pifidianana. Hatreto aloha raha ity vokatra vonjimaika ity toy izao ny mety endrika hitsinjaran'ny mpanolo-tsaina. Raha 7.757 sy iray hetsy ny isan'ny vato manan-kery, 5.20 kosa ny isan'ny mpanolo-tsaina voatondro ho an'Antananarivo. Ny isan'ny vato manan-kery tsinjaraina amin'ny isan'ny mpanolo-tsaina no manome alalana anana mpanolo-tsaina iray. Izany hoe izay manana isam-bato 7.703 dia mahazo mpanolo-tsaina iray. Hatreto izany manana mpanolo-tsaina 2.30 isa i Laura Valimanana, 7.10 kosa ho an'ny Lalatina Rakotondrazafy, 2 ho an'ny R Falimanana, 2 ho an'ny Arlala Ramanantsoa. Manana toerana ray avy kosa ny kandida Véronique Rajerson, Andry Ranaivo ary Lalatina Ravololomanana. Andrasana ny vokatra avy any amin'ny Senita. Izay ny vokatra teto Andrenivohitra fa maro tamin'ireo kandida miisa 4.700 natolotry ny MMM tamin'ny faritra maro teto Madagasikara no fantatra ihany koa fa nandresy tamin'ny fifidianana be ny tanàna natao omaly raha ny vokatra vonjimaika voaray hatreto. Ny faritra Analanjorofo sy Vakinakaratra, Androy ary Analamanga aloha hatreto no nazahoana mpambokatra vitsy. Ho an'ny tany Mananara azo ny antoko malagasy miaramainga ny komina 12 izany hoe ny komina rehetra ankoatra ny Renivohitra any amin'ny distrika ity. Ity antoko ity ihany koa ny komina Andrenivohitra Antsirabe sy ny komina Antsirabe faharoa. Ao Antsirabe Renivohitra fantatra fa ankehitriny fa mikonokono nanova ny valim-pifidianana ny antoko ity manade efa mitarika ary efa mazava azy ny fandresen'ny kandidat tsy miankina Paul Razanak'olona izay mpikambana amin'ny birao politika ny vondrona miaradia amin'ny malagasy miara-miainga. Mazava ihany koa fa mipetraka hery politika voalohany any amin'ny distrika Navaradrano ity antoko politika ity. Norofo ny antoko malagasy miara-miainga ihany koa ny komina 5 fito ao anatin'ny distrika Navaradrano any amin'ny akamaroan'ireo komina rehetra any amin'ny faritra Androy sy Anosy. Ampambokatra voaray tany atsimo ihany koa ho an'ny distrikany Yakourza faritra Iorombe mitarika ny malagasy miara-miainga tahaka izany ihany koa ny any Bealalana komina 5 no azony ity antoko politika ity. Amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra atsimo hatreto no hita fa ambony ny tapandreseny ity vondrona politika ity. Ireo hatreto no fantatra fa naresen'ny kandida MMM. Mariana moa izany fa vokatra vonjimaika ihany ireny fa ankoatra izay ihany koa dia fantatra fa nisy ny olana goavana teo amin'ny resaka lisy-pifidianana ary nisy fiatraikany tamin'ny kandida malagasy miara-miainga ihany koa izany. Isan'izany ohatra ny nanjony kandida Del Castro izay nipotra avy amin'ireo olona sahirana no tezaina teny Andralanitra no nirotsaka be ny tanàna ny zava-misy anefa fantatra fa mpifidy 4,000 avy ao amin'ny komina avy ao Akamasoa no tafiditra nanesorina tao anatin'ny lisy-pifidianan'ireo mpifidy ireo izay nifidy tamin'ny taona 13 sy 2000. Fa ho any amin'ny faritra kosa indray isika manaraka mietsika ary manameloka ny fikasana anodikodina ny voka-pifidianana ny vondrona mapara ao Fianaratsoa ankehitriny. Raha ny fanazavan'izy ireo androany maraina dia lano be ny tanàna Ramatoa Kristina Razanamasoa amin'ny birao fandatsaham-bato 5 ao an-tapo tanàna ny Fianaratsoa. Ny andin'izay rehetrany.
Araka ny tatitra nataony Mapara dia nanjavona ny voka-pifidianana tamin'ny birao fandatsaham-bato ao Isada, Ankifafa, Ampitakely. Ny tao talata maty kosa izay nandresen'ny HVM dia tsy ara-dalàna ny momba ny vata fandatsaham-bato ary nirotsaka mialoha ny fotoana ny valopy misy ny PV izay nahitana ny PV Osika. Ny tao amin'ny birao fandatsaham-bato tao amin'ny Fokotany Rova kosa dia nisy fampelezan-kevitra sy fanerenan-kolaka ny mpifidy fidin'ny kandida HVM ary misy ny vavolombelona mpikambana amin'ny birao fandatsaham-bato delegen'ny kandida ary mpifidy nahita maso izany. Araka izany dia lazany tsy anaiky ny fanodikodinana ny ady ankafetsena ataon'ny antoko HVM any an-toerana ny kandida Kristina Razanamasoa. Arahitsika amin'ity anio ity moa ny toy ny raharaha ity. Fampiasika ny tapandraisana anjarany mpifidy teto Andrenivohitra kosa indray dia mandidina ny 720 faingo iray isan-jato ny tapafisian'ny fidy nandasabato teto Antananarivo Renivohitra nandritry ny fifidianana ben'ny tanàna omaly raha toa ka mandidina ny 20 isan-jato izany manerana ny nosy ny birao mpifidianana teny Faravohitra sy ny teny amin'ny mandidina napandrana no nahitana mpifidy betsaka indrindra tsy nahatokisa ny olom-pirenena kosa nefa ny fanjakana sy tsy ny fahavononana hiatrika fifidianana no antony raha ny fanazavana netiny pahelalana iray. Lili Rabiata no mitondra izay fanadidina izay. Tsy mihoatra ny 20 isan-jato tamin'ny ankapobeny ny tany fandraisana anjara ho an'ny ankamaroan'ny birao mpifidianana manerana ny nosy mandidina ny 30 isan-jato ho an'ny Antananarivo Renivohitra 10 isan-jato ho an'ny boriboritany sasany 20 isan-jato ho an'ny faripaity fifidianana manodidina Antananarivo mpifidy mandidina ny 5 isan-jato isaky ny faripaity mpifidianana kosa no taraina noho ny tsy tao anaty lisitra ka tsy afaka nifidy tamin'ny birao mpifidianana teto Andrenivohitra. Anisany navitsy io isa io izany raha ny fanazavana. Raha tonga teto zany izay andro maraina tamin'ny 9 maraina teo dia be dia be ny olona nifidy hoe andeha hifidy dia rehefa tonga teto izay dia jerena anaty lista ny anaran'ilay olona nefa izy mifidy tamin'ny fifidianana farany teo manana kara-pifidianana izy dia tsy afaka mifidy ilay olona satria tsy ao anaty lista ny anarany fa misy kosa olona tonga tsy ao anaty lista ny anarany nefa izy tsy manana kara-pifidianana dia kara-panondro fotsiny nentiny dia afaka mifidy dia be dia be zany ny olona menomenona sy mivelomaina fotsiny nody nefa ireo olona ireo mananjo tokony hifidy. Iny fifidianana Totosaina Maliny no nahitana mpifidy vitsy indrindra raha ny fanazavany mpanara-maso ny fiainam-pirenena sady tsy vonona hiatrika fifidianana ny olom-pirenena no tsy fotoana tsara antanterahana izany raha ny zava-misy ara-politika ankehitriny raha ny fanazavany pahelalana tsy tokony hampiova ny lanjany ben'ny tanàna ny tany olona tonga nandasabato no izy voafidy. Ny zava-marina aloha amin'ny rehefa misy fifidianana tahaka an'izany rehefa vitsy na ambany ny taux de participation azoadika raha ny analyse politique tsotra zany ny narina tany amin'ny droit constitutionnel sy droit administratif dia ny hoe misy fampieritreretana zany hoe maninona no latsaka no ny mpifidy ary maninona no tahaka an'izay satria mety na ny fanomanana azy tsy mahafaly ny olona na ny fitondrana mihitsy no alohan'ny olona tsy ekeny ny fisiny na ny toetrany sy ny zavatra ataony. Tsy mahamary toerana ny ben'ny tanàna lany sy ny fitondrana misy ankehitriny kosa ny favitsy ny mpifidy raha ny fanazavan'ny mpandinika fiarahamonina afatry iray alefan'ny mponina amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ny zava-misy. Teneny teo ny tsy mbola nisy tsy fandraisana anjara be ohatran'izao teto amin'ny fifidianana indrindra amin'ny fifidianana zany hoe fitondrana tokony akaiky ny mponina zany tena loza be nge zany fambara loza le izy dia io indrindra rehefa fambara loza ohatrao mila makalisona. Izay tsy voasoratra tao amin'ny lisy mpifidianana raha tsy hevina dia tsy afaka nifidy na azona fitarainana avy amin'ny fidy avokoa raha ny birao mpifidianana eto Andrenivohitra isana ampiainana isan'ny mpifidy voasoratra narina sy tonga nanefa fifidianana io tsy fahatombarana io. Fa milaza vona iara-iasa amin'ny ben'ny tanàna izay voafidy sy olany eo ny filoham-pirenena sy ny praiminisitry ny governemanta taorian'ny fifidianana izay nataon'izy ireo omaly fiaraha-miasa moa amin'ny rehetra ny fampandroana ny firenena na eo aza ny tsy fitovidim-pijery eo amin'ny antoko sy eo amin'ny fitondrana sy ny firehekevitra ho an'ny ben'ny tanàna izay olany eo fanadidina avy hatrany ho arahintsika.
teny amin'ny fokotany tsara faritra Tsimbazaza no nantanterahany ny folora Jonarymampianina ny fandatsaham-bato raha ny zava-misy eo amin'ny isam-bato sy ny tombatombana hatramin'izay ho sarotra ny azony kandidato hanany antokony ny fitondrana ankehitriny ny laharana voalohany tsy tokony hisakana kosa ny fiaraha-miasa ny fanjakana foibe sy izay ben'ny tanàna Antananarivo ho voafidy raha ny fanazavany ny filoham-pirenena no resahanao ray aman-dren'ny firenena izy miara-miasa amin'ireo satria mpandroso ny firenena no ataony tsy misy fanavahana mihitsy izany fampandrosoana ny firenena zany na iza rehefa mitovy ny fomba fijery dia everiko fa tsy anotohina mihitsy izay fampandrosoana zany ary na inona zavatra misy entanina foana angeny rehetra mba hampitovy fijery mba amin'ny fampandrosoana na inona zavatra foto-kevitra mety tsy mitovy amin'ny lafiny ara-politika. Ankilan'izay nilaza ny Premier ministre Ravelonarivo Jean fa tsy maintsy tsisy ny fandraisana andraikitra na ny sazy atao amin'ireo tompona andraikim-panjakana eo amin'ny gouvernement nandray anjara tamin'ny fampielezan-kevitra. Voakasika izany ireo ministra nandray anjara tsy ara-dalàna tamin'ny fampielezan-kevitra raha ny fanazavany. Ao anatin'ny lalàna izay voafaritra tao anatin'izany dia misy ny fonctionnaire d'autorité tsy afaka manao propagande. Misy ny afaka manao propagande. Ka raha ny afaka manao propagandy angamba ataoko fa lalàna namian'iny tsika tany tan-dalàna dia izay lalàna zay no ampiaritsika. Raha ohatra kosa ka olona tsy manara-dalàna izy tsy ao anatin'izay fepetra napetraka zay hoe afaka manao propagandy dia ho hitatsika eo izy fa ny fanjakana dia tsy maintsy mandray ny andraiky izay manantrify azy. Teny amin'ny EPP Antsahabenina nantanterahany Premier ministre Ravelonarivo ny fividianana na ny filoham-pirenena na ny Premier ministre samy milaza ny hovonina hiara-miasa amin'izay ho kandida lany eto an-drenivohitra. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray tsy matotra ary tsy mendrika ny fanomanana nataon'ny fanjakana malagasy indrindra ministeran'ny fanatanjahantena momba amin'ny fiatrehany ny lalaonosy amin'izao fotoana izao mitafianatra ny firenena malagasy ankehitriny vokatra izany efa heritaona no nanomanana lalao saingy olana ara-teknika amin'ny resaka viza sy ny sidin'ny fiaramanidina no nambara hatramin'ny omaly fa natonga ny ekipa pirenena malagasy toy ny Barea ohatra tsy afaka nanatrika ny lalao tokony ho nataony. Inona no anton'ireo rehetrarehetra ireo ny valin'izay ato anatin'ity fanadihadiana hoentiny Mikael Ramarolaity. Lany nanaovana fampelezan-kevitra ny vola tokony ny hitondrana ny ekipa pirenena malagasy nanao Jeux des Îles. Tsy hita ny mpanara-baovao izay fanazavana hafa ankoatran'izany amin'izao fotoana izao fanjakana ve ny mikarakara ny dian'ireo délégation 520 ministera ve no manao zavatra dia zara raha misy ny 320 ny délégation ihany no afaka nanainga maro anefa ny filohan'ny délégation no efa mpanolotsain'ny filoham-pirenena sy mpanolotsain'ny Premier ministre. Tafajana natao amin'ny seranam-piaramanidina Vatomaly ny ekipa Barea malagasy izay tokony hiatrika ny fifanana omaly ny mpiandry Tsadokazo iray izay nahazo viza. Tafiditra tamin'izany ihany koa ny ampahany tamin'ireo mpanazatra hiatrika ity lalao nosy ity. Raha ny fanazavany tompona andraikitra teo anivy ministeran'ny fanatanjahantena dia olana teo amin'ny refus d'accréditation any fanamariana ny fandraisana anjara ho an'ny olana izay fanampozina ihany noho ny fahataran'ny fikarakaran'ny fanjakana ny antota taratasin'ireo atleta samihafa ka tokony ho nanaja ny 50 andro ny karakarana ny viza. Ny fanjakana nefa 10 andro vao ny gropaka. Aizany famatoran'ny ministeran'ny fanatanjahantena mazava izao fa kitoto ary tsy rarahan'ny mpanao politika ny fanatanjahantena fa rehefa misy isehon'izy ireo fahita lavitra sy iarahana maka sary aseho vahoaka dia tanteraka fa rehefa lalao iraisan'ny firenena ho fiarovana ny voninaim-pirenena dia atao tandrametaka izany. Tsy misy na inona fanazavana azo amafana ny barakan'i Madagasikara izay miraraka noho izao ataon'ny ministeran'ny fanatanjahantena izao. Ny azo antoka aloha roa ihany ny tombatombana azo atao na nanjavona tamin'ny herinandro roa farany vola tokony karakarana ny andefasana ireo atleta fotoana izay fanandrify tamin'ny propagandy na tsy fahamatorana sy tandrevaka tsotro izao. Lalao resa-pirenena no resaka eto fa tsy lalao eny an-tanimbary. Nosokafana androany lalao fasivy amin'ny JOI na Jeux des Îles de l'Océan Indien atsy amin'ny nosy Ravavy La Réunion ary nosy fito no ifanitsaka ary mandidina ny 2,000 ireo mpiatrika izany fifanana ara-panatanjahantena izany. Mizara 410 fifananana ary 7 aogositra izao no ifarana izany.
ivadika lafom-baovao afa-tanteraka kosa indray isika tsisy ny fahatapahan-jiro sy ny rano na dia tokony aza ny mpiasan'ny jirama fitokonana faobe moa izay ataon'izy ireo manomboka ny alatsinainy ho avy izao anton'izay dia tsy manaiky ny fanomezan'ny fanjakana ny orinasa Symbion Power ny fitantanana ny centrale ao mandro seza amin'izao fotoana izao ho avy anamafy ny hetsika izy ireo ihany koa ny avy eny amin'ny faritra Michela Renardzona no mitondra izay fanadidina izay. Efatrandro izay no vita sy ny fifanarana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny orinasa amerikanina Symbion Power. 20 taona arak'izany no eo ambany fitantanana ny orinasa tsy miankina io ny centrale jirama tsy mandro seza. Raha nohitra izany fanapa-kevitra izany ireo mpiasan'ny jirama mialoha ny fanaovan-tsony ny fifanarahana saingy hatreto tsy nisy ny aino. Nanamafy izy ireo androany fa hisy ny fikatona ny jirama rehetra eto Antananarivo ny alatsinain'izao entina hanoerana izany. Tsisy fiatraikany amin'ny tolotra omenan'ny mpanjifa kosa nefa izany raha ny fanazavana azo. Zavatra marianeto moa zany arrêt de travail le izy zany hoe tsy misy fanapahana jiro tsy misy fanapahana fa ny service d'urgence mety hisy zay zany mety hisy fa ny kesy zany loha eto dia ampatsiahivana antsika mpanjifa rehetrarehetra manao antsoavo tanteraka amin'ny mpanjifa eto Antananarivo sy maneran'i Madagasikara fa ny kesy mihidy ka eto dia ampandrenesina zany ny mpanjifa ianareo mpanao gazety moa anisan'ny mpanjifa ihany koa dia tsy misy zany aloha zany ny fisokafan-kesy eto mihidy daholo zany jirama fa zay tena service d'urgence tena hoe maika raha sanatria misy hoe maitrano ohatr'izany dia izay ny tokony tena tsy maintsy vonjen'ny jirama. Arak'izany hatreto tsy misy ahinany mety ho fahatapahany jiro sy ny rano na efa manomboka miverina aza ny délestage saingy ny kesy rehetra no hidy. Raha ny fantatra tsy ny eto Antananarivo irery ihany no hikatona ny alatsinain'izao anamafy ny hetsika ireo mpiasa eto Antananarivo ihany koa ny avy any amin'ny faritra. Izay dia ao anatin'ny syndicat misy eto Madagasikara ka mpiara-miasa ao anatin'ny jirama. Raha misy zavatra manoina somarary ny mpiasa eto Antananarivo dia anisan'izay koa ny any amin'ny faritra rehetra manerana any Madagasikara ka tsy hainay tsy handeha hanoina an'ilay antso raha vao nantsona zany izay tsy maintsy manatevin-darana satria aina iarahana ny jirama. Raha ny fanadina tao enimpolo sy efajato ariary no hividiana ny jirama ny kilowattheure amin'ny orinasa Symbion. Tafiditra ao anatin'izay ny solika 700 ariary no hividiana ny jirama izany amin'izao amin'ireo mpanjara herinaratra raha toa ka amidin'izy ireo 270 sy 300 ariary. Iverenantsika ny mikasika ny voka-pifidianana azo avy any amin'ny faritra amin'izao ora izao saika amin'ny fampitana moa ny antoko lehibe 3 amin'ireo renivohiparitra eto Madagasikara ny mapara ny HVM ary ny antoko 5 renivohiparitra 3 hatreto no fantatra fa nandresen'ny antoko ny mapara saika ireo tanan-dehibe hafa sy ny komina ambanivohitra ny lasa ny antoko HVM mitarika kosa ny 5 Antomasina amin'izao fotoana izao fanadidina vetrany. Teritery ny elanelanisa eo amin'ny antoko mapara sy ny HVM ao amin'ny renivohitra Fianaratsoa. Hatreto aloha mpirofandatsaham-bato 270 amin'ny 570 nazona vokatra. Raha ny vaovao avy any toerana dia misy mpirofandatsaham-bato inina tsy isaina sy nofoanana ankehitriny ary mpirofandatsaham-bato izay isongadinan'ny kandida Kristina Razanamahasoa avokoa izy ireo. Ny mapara izay milaza ao Fianaratsoa fa mitarika amin'ny isa 7.3 isan-jato manoloana ny HVM izay mahazo isa 4.3 isan-jato. Tsy izany kosa nefa ny vokatra ofisialy fa mitarika amin'ny 4.5 isan-jato ny antoko HVM. Manaraka azy akaiky amin'ny salany isa 5.7 isan-jato ny an'ny antoko mapara. Eo amin'ny larana fahatelo kosa ny antoko TIM izay manana 3.5 isan-jato. Ny kandidan'ny HVM ao Fianaratsoa izay PDS samperinasa ihany, tranga izay mandika ny voalazan'ny lalàna. Tanan-dehibe roa kosa hatreto no fantatra fa andresen'ny antoko mapara. Ao Mahajanga ny mapara izay manana 2.7 isan-jato, raha toka 3.7 isan-jato ny an'ny antoko HVM eo amin'ny larana faharoa. Ao Dego manana isambato 4.74 ny antoko mapara, raha toka 7.7 kosa ny an'ny HVM eo amin'ny larana faharoa, ary 7.7 kosa ny ARF eo amin'ny larana fahatelo. Antomasina rano vaovao azonay mitarika ny avy amin'ny TIM amin'ny salanisa 2.5 isan-jato, manaraka azy kosa amin'ny mapara amin'ny salanisa 4.5 isan-jato. Eo amin'ny larana fahatelo kosa ny HVM amin'ny salanisa 2.5 isan-jato.
toy izany koa ny aotoliara izay itarian'ny antoko HVM izay tsy mbola nahazombavao hatreto. Any Fort Dauphin kosa indray efa feno ny antotanisa tamin'ny birafandatsaham-bato rehetra. 770 alina ny isan'ny nisoratra anarana. 207 kosa no tonga nandatsabato, izany hoe 435 ny tahan'ny fandraisana anjara. 570 kosa ny vato manan-kery. Mitarika ny tamtam amin'ny salanisa 775 manaraka azy ny fagnomba amin'ny salanisa 775 eo amin'ny larana fahatelo ny mapara amin'ny salanisa 775 ary any amin'ny larana faefatra ny antoko HVM amin'ny salanisa 775 ao Ambatondrazaka mitarika amin'ny salanisa 575 ny antoko tim ary ny RTM amin'ny salanisa 4 efa feno kosa ny birafandatsaham-bato rehetra ao Antsirabe voalohany. Mitarika ny Transcool izay toanan'ny Malagasy miaramainga manana vato 740 alina. Eo amin'ny larana faharoa ny tim manana vato 470 alina. Tanan-dehibe maromaro hafa kosa no fantatra fa lasan'ny HVM, ohatra ny ao Mananara Renivohitra, ny ao Iosy, ny ao Manakara Renivohitra, ny ao Vohipeno, ny ao Tsivorelonty, ny ao Ambano sy Andranomanelatra izay samy ao amin'ny distrikana Antsirabe faharoa, ny ao Andrembilany sy Andravola izay samy ao amin'ny distrikana Ambatolampy, eo ihany koa ny ao amin'ny commune Mandoto. Misy ihany koa ireo commune izay nahazona vokatra tsinapozina toy ny tany Alarobia Ambatomanga izay isan'ny tanàna niriariava Andravalmanana marika ary ny fidy tim hatramin'ny taona 1770. Saingy Josephine vadin'ny député Ross no lany tany an-toerana. Mitarika ihany koa ny mapara ao Morondava tapi-tanàna ary mbola naverin'ny vahoaka ny Sabotsinamehana ho ben'ny tanàna ihany koa i avitra izay nesoron'ny fitondrana HVM sy nokasaina ho soloina PDS. Andrasana kosa ny vokatra avy amin'ireo tanan-dehibe hafa. Fa manomboka androany voalohany volana Aogositra no voarara ny fampiasana fiara misy fambolena ankavanana araka ny fampandrenesana nataon'ny ministeran'ny fitaterana tsy mitombona ny antony andraran'ny ministera ny fampiasana ity karazana fambolena ity toy ny fabetsan'ny loza mpiarakodia vokatra izany raha ny nambaran'ireo mpampiasa ny fambolena ankavanana ny volant droite izany. Nanatanteraka fitokoana no tetsy Andotapena karaka izany ireo mpikambana amin'izay club des volants à droite izay ny herinandro laza teo. Olive Andriniala. Tsy nisy fanamariana hatramin'izay nitondran'ireto mpamily ireto ny fiara misy familiana ankavanana na ny volant droit na ihany koa tamin'ny fotoana nampidirana izany teto Madagasikara teny amin'ny faditseranana. Namlaza aza ny fanjakana fa fisorohana ny lozam-pifamoivoizana no antony nandrarana ny fampiasana izany manomboka ny iray Aogositra. Manamafy ireto mpamily sy tompona fiara ireto fa tsy mbola nahazo fanamariana ratsy na ny fanesy sy nampitangana ny lozam-pifamoivoizana teto Madagasikara. Amin'ny assurance mijery fa 0,0000 tsy fantatro no volant à droite nanao accident. Mbola tsy nisy ihany hoe volant à droite nanao accident fa ny eny nanao accident dia zao mamo ny olona tsy nandeha auto-école, ny olona tsy mitandrina, ny olona miseho azy mahay mitondra automobile dia mirimorimo, zay angamba mampanao accident fa ny volant à droite mbola tsisy nanao accident mihitsy. Arak'izany nahazo alalana feno hatreny amin'ny faditserana ireto fiara ireto tamin'ny idirany teto Madagasikara, tsy nanana olana ihany koa tamin'ny visite teknika izay efa natao hatrizay. Maro tamin'ireo tompony izany no mpampiasa ireo fiara amin'ny antom-pivelomana ary manany ampitombo ny isan'ny tsy hanasa raha toa ka miziriziry amin'ny heviny ny fanjakana. Mbola miandry fiaonana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana kosa izy ireo hatreto. Misy zavatra andrasanay aloha satria efa nisy négociation nataonay zany tamin'ny tompona andraikitra ambony dia tokony hisy fiaonana fanondrony atao amin'ny herinandro ambony satria efa napetraka tsara taminy zany fa manomboka amin'ny voalohan'ny volana Aogositra dia tokony tsy afaka andetsony ny volant droit sady masika be le secrétaire général des transports zany hoe fourrière zao ka zay zany zao aloha etsika voalohany ty iombonanay rehetra fa miankina amin'izay vokatra izay fiaonana izay ny manaraka tompoko ka dia aleo angamba miandry an'ilay fiaonanay amin'ny herinandro ambony. Andrasana indray araka izany izay hovaly ny fiaonana andrandray ireto fikambany ireto atao amin'ny fanjakana raha tsy hivina tsy manaraka ny fenitry ny fifamoivoizana eto Madagasikara ny sokajy-piara misy familiana ankavanana antony namoahana fanamarana ny andrarana ny fampiasana izany manomboka ny iray Aogositra.
eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray ny alatsinainy izao no hanomboka ny fanadinam-panjakana BEPC manerana ny nosy raika amin'ny fitopolo sy fitonjato sy arivo sy roa alina sy telo hetsy nisan'ny kandida manerana nosy hanala izany fanadina BEPC izany ary telo amin'ny fitopolo taona ny zokiny indrindra amin'izany ny fanana paikady manokana sy ny fahaizana mampiatra ny lesona avy hatrany tokony hanana ny mpiadiny iray amin'izao roa andro mialoha ny fanadinam-panjakana BEPC izao maro araka izany tetikady ahafahan'ireo mpiadina miatrika izany fanadinam-panjakana izany arahantsika ny fanampanazavana misy ny koro faradoboka mo araka fitenenana dia matiera tsirairay dia tokony samianana ny fikafika fanaovana l'exercice dia ao anatin'izay fikafika izay tokony efa nomanina hatramin'ny voalohan'ny taona dia ny zavatra tokony tadidin'ny mpianatra voalohany indrindra dia le zavatra tenenin'ny mpampianatra zay le mémoire ataontsika hoe mémoire visuelle zay mémoire misy le atao hoe mémoire visuelle dia misy ihany koa le mémoire raisana anatin'le cahier dia ireny zany no tokony tadidin'ny mpianatra dia alohan'ny examen tokony tsy ho taitaitatra satria zavatra efa natao hatramin'izay no zavatra atao any ho an'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ny gadina tao Paris ny ampahan'ilay Boeing 777 izay hita tamin'ity herinandro ity tatsy amin'ny nosy La Réunion fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao amin'izany dia ny hoe misy ifandraisany amin'ny fianjeran'ilay sidina MH17 Malaysia Airlines tamin'ny volana martsa 2024 izay tsy mbola hita hatramin'izao hoe ity sa tsy fanadihadiana moa eo amin'ny sarin'ny France 24. Adretra namarina ny teknisiana fa singa na pani elatra avy amin'ny fiaramanidina Boeing 777 no hita tany amin'ny moron-dranomasiny nosy La Réunion ny 27 ny volana jolay lasa teo. Nanomboka teo ny aingany tombatombana samihafa fa mety misy ifandraisany amin'ilay fiaramanidina Malaysia Airlines izay tsy hita efa heritaona sy tapany izao no fahitana ity ampahana elatra fiaramanidina iray ity. Ny gadina teny amin'ny seranam-piaramanidina Orly Paris ny apahan'ny fiaramanidina izay hodiniany manampahaizana manokana nanamafy hatrany minisitra lefitry ny fitaterana fa manakaiky ny marina manoloana ny loza ny tranga ny martsa 2024 izay mbola tsy vovahatra eto. Nahitana apahana valizy ihany koa tao amin'ny ranomasimbe indianina hodiniana amin'ny alarbi ho avy izao ireo pofo ireo. Ny fitsarana frantsay no mandray any tirara ity satria frantsay ny efatra tamin'ireo mpandeha 7 tamin'ny 20 martsa 2024 raha tsy ivina tsy hitany radara intsony ora vitsimonja izay taorinany alan'ny tao Kuala Lumpur ny 20 martsa 2024 ny sidina MH370 taorinan'anjavonany. Isan'ireo vaovao nisongadina nentina taminao tato anatin'ny fampahalam-baovao ampahany vokatra voaray avy amin'ireo birao fandatsaham-bato eto Antananarivo renivohitra ho an'ny kandida Lalao Ravalomanana 520 isanjato ho an'ny kandida Lalatina Rakotondrazafy kosa indray dia 130 isanjato. Miainga ihany koa ny fanodikodinana vato ataon'ny HVM ho ny solitenan'ny Mapara avy any Fianarantsoa tsy hita izay nanjavonan'ny birao fandatsaham-bato tamin'ny taona izay nandresen'ny kandida Christine Razana Masoa. Fa koatra izany koa dia tsy ahina ny fahatapahan-jiro sy ny rano na dia roso amin'ny fitokonana aza ny piasan'ny jirama ny alatsinainy ho avy izao anamafy ny hetsika ataon'izy ireo moa ny piasan'ny jirama any amin'ny faritra ary farany kosa hoentsika anakatonana ny fampahalam-baovao. Miatra manomboka androany ihany koa ny tsy fahafahana mampiasa fiara misy familiana kavanana araka ny didin'ny ministeran'ny fitaterana tsy mankatoy izany anefa ny mpikambana avy amin'ny club des volants à droite. Dia izany koa no entina manakatona ny fampahalam-baovao amin'ity arivo ity mankasitraka anao miaraka taminay hatramin'ny farany filma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. LPG vous garantit des résultats corps et visage 100% naturels.
en exclusivité chez Silhouette Institut, enceinte d'un Waterfront, un mot de Fantar revuka Natura, Isanuf parle avec Amnisafka, si beurre de karité. Natura, le meilleur de la nature. Ny fampalalamba vao niarahanao tamin'ny soka vitre magasin Baolay Silhouette Institut Nature.